Zao aloha amin'ny kolotsaina sy ny fomba fisainana malagasy ny mpitondra na zany filohan'ny repoblika zany dia ray aman-dreny. Ka ny ray aman-dreny dia ohatran'ny hoe ray ao anatin'ny tokantrano. Ny adidiny sy ny andraikiny voalohany dia ny miahy ny zanany. Zany hoe miahy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo piraitan'ny razana. Raha mitaraina ny zanaka dia tsy maintsy mandray andraikitra ny ray. Mandray andraikitra ny ray aman-dreny. Ka raha miteny izy hoe amerikasina zany filohan'ny repoblika zany dia matoky sy mino fa haka ny anjara toerany amin'ny maha-ray aman-dreny azy tokoa izy ka hiahy ny vahoaka malagasy rehetra. Ny fijerindry manam-pahaizana mantsy dia mamilivily an'ilay hoe ray aman-dreny satria efa tao anatin'ny lalam-panorenana repoblika fahatelo no hoe filoham-pirenena ray aman-dreny. Dia avilivilindry manam-pahaizana le izy ary interpretena amin'ny lafiny lalàna sy ny fomba fijery tandrefana. Fa tsotra be la izy hoe ny filoham-pirenena dia ray aman-dreny ny vahoaka malagasy ka rehefa ray anao dia miahy ny ankonanao. Le hoe tandalàna sy demokratika. Mazava be zany, tsy misy filaminana, tsy misy fampandrosoana azo atao raha tsy miaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana ny rehetra. Ary lalana anankiray atongavana makany amin'izay fandriam-pahalemana izay ny fanajana ny fitsipika demokratika. Zany hoe ny olom-boafidy dia apetraka amin'ny toerana maha olom-boafidy azy satria vahoaka no mifidy azy. Ny olom-boatendry dia mandray ny andraikiny satria misy adidy sy andraikitra apetraka aminy. Ka raha voady zany rehetrarehetra zany dia milamina fiarahamonina, milamina fiaraha-miasa dia mirindra ny asa fampandrosoana rehetra. Tsy mampiena ny fahefanana ny asa tokony ataon'ny gouvernement ve le hoe avadika gouverneur ny lehibe amin'ny faritra? Mifanohatra amin'izay. Ny tena marina ne raha ny habean'ny Madagasikara sy ny rafitra misy eto Madagasikara ary indrindraindrindra fa ny teti-bola ampiasain'ny département ministériel tsirairay avy dia tsy ampy hijerena ny faritra rehetra sy ny distrika rehetra eto Madagasikara. Ka raha ohatra ka hoe omena fahefana ny lehiben'ny faritra ary asondrotra ny satana ho tonga gouverneur dia zava-dehibe zany satria zany dia lalana mizotra makany amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary ahazo fitondram-panjakana manakaikikaiky kokoa ny vahoaka afaka mandidy sy manapaka ary mandray andraikitra avy hatrany Madagasikara raha tafapetraka.